Misaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka irate niavy aminao Itoetra betsaka amponaya Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka irate niavy aminao Itoetra betsaka amponaya Irate niavy aminao Itoetra betsaka amponaya Fahaly-miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity amin'ny mpifaliana sy ampirariantsoa no amanginantsika isa-tokantrano izay manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Lohanderantsika ny amin'ny lesona no dia hivavakisika. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao zahay no ny amin'ny fitantananao. Misaotra ihany koa fa tsy mamela anay irery ianao. Dia anana fifandraisana bebe koa aminao izay, ampianaro izay ho tia mifandray aminao, ampianaro izay ho tia ny zavatra ara-panahy mihoatra ny zavatra ny tany, ampianaro izay atoky anao bebe kokoa. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao teo anaty ampisorona. Nentin'ireo mpianjy raharaha tany amin'ny Anasy i Jesosy rehefa avy nisamborana. Raha fozany Kaiafa izay mpisorona be tamin'ny fotoana io i Anasy. Efa mpisorona be teo aloha izy saingy tsy teo amin'izany toeran'izany intsony. Noho izany dia tsy nananjoara-dalàna isahana an'izany raharaha izany izy. Nanontanan'i Jesosy izy talohany nandefasana azy tany amin'ny Kaiafa. Nampatsiavin'i Jaona ny mpamaky avy eo ny fanambarana nataon'ny Kaiafa fa tokony ho faty Kristy mba hanasoa ny firenena. Nanorotsorotra tsy naniasa nanoranan'i Jesosy Kaiafa izay nitana ny toerana ambony indrindra teo amin'ny fitondrana ara-pivavahana teo amin'ilay firenena, nefa tsy nahatakatra sady tsy nino an'izany iraka izany akory. Rehefa nentina teo amin'ny efitrano fitsarana Jesosy dia nanaraka akaiky azy ny mpianany anankiroa. Toa nahafantatra ny Jaona ny fianakaviany Anasy, nangataka ny hamelana ny Petera hiditra ihany koa i Jaona dia niditra izy roa lahy. Namindro teo anilan'ny afo niaraka tamin'ny vahoaka Petera, nanontany an'ilay mpanompo vavy teo ambaravarana raha mpianatra Jesosy Petera, dia niaikitsy ny salasala i Jesosy nilaza ny maha-izy azy, na dia fantany azy ny ho vokatr'izany. Petera kosa tsy nety nanambara ny maha-mpianatra Jesosy azy. Ora vitsy talohan'izao Petera dia vonona niara-maty amin'ny Kristy kanefa teto dia niray lalana tamin'ny fahavalo izy rehefa tojo fanontaniana tena ohatrany hoe tsotra izany. Tsy nresahan'i Jaona ny faminanian'i Jesosy momba ny fandavan'i Petera fa navela ny mpamaky saintsaina ny lanjany io fotoana io. Tsy hitantsona ao amin'ny tantara Petera avy eo tahaka ny Jodasy. Nijoro tamin'ny heviny hatrany i Jesosy na dia nanaovana esetry ara-batana aza. Tsy ara-dalàna ny fitsaranan'i Jesosy, lalàna maro teo amin'ny Jiosy no nodikainy tamin'izany. Tsy azo atao amin'ny andro masina ny fitsarana kanefa natao mandritra ny Pasika izany. Manaraka an'izany ny atoandro ihany no azo anaovana fitsarana kanefa tamin'ny alina no nanaovana azy. Fandikana miarihary ny lalàna koa ny fanadihadiana rehetra nataon'ny Anasy izay tsy nanana fahefana sy ny namelezana ty amainan'i Jesosy. Mbola tsy ara-dalàna ihany koa ny tondrana azy teo anaty manam-pahefana vitsy monja tokony nandritra ny teo amin'ny sinediona manontolo. Tsy azo ampanganan'i Jesosy raha ny teniny fotsiny fa volombelona roa hafa no tsy maintsy nantsoina farafahakeliny ary
tsy manatsiny no tsy maintsy nandraisana ny olona anankiray voaroa raha tsy mbola voatsara izy. Natao tsenotsenona avokoa zany le lalàna rehetra miary ny zony voampangy zany. Efa tapaka avitra avy ateo moa ny hevitr'ireo manam-pahefana tamin'io toe-javatra io fa tsy maintsy ho faty Jesosy. Na dia izany aza dia nijoro manjakariva ny amin'ny planin'Andriamanitra ray Jesosy. Mba ho fitiavany ahy, fitiavany ianao, hatanteraka ny fahamarinana rehetra dia niaritra ny fahampiangana, niaritra ny tsirariny, niaritra amin'ny risoriso izao tontolo izao, niaritra ny amin'ny hafetsifetsehana izao tontolo izao. Tsy vo amin'izao iainantsika izao ihany no ahitantsika hafetsifetsehana ny ivondreny fitsarany ireny fa tsaroa fa hainy Jesosy tsara zany. Mety misy amintsika misedra olana eny anivondreny fitsarany ireny, anivondreny birao ireny. Matokia fa hafatany Jesosy ny zavatra rehetra misy. Kanefa kosa izy efa nanafaka antsika dia matoky somary ny asika fara-mametraka an'ireo olana rehetra eo am-pelantanany dia hovahany zany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Irina indrindra raha eo dia ny ampitomboanao hatrany finoanay tsy salasala izahay ny amin'ny fitantananao ho any amin'iza moa izay raha tsy eo aminao miasa ao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.